Matio toko faha roapolo. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompo-trano iray, niainga vao maraina mba hanakarama-piasa ho any an-tanimboalobony. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny mpiasa fa ho denaria iray isan'andro ny karamany, dia nasainy nakany amin'ny tanimboalobony ireny. Niainga indray izy tamin'ny ora fahatelo, dia nahita ny sasany nipetra-potsiny teny an-tsena. Ka hoy izy taminy, mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanimboaloboka, fa izay tokony ho izy no omeko ho anareo. Dia lasa ireny. Ary niainga indray izy tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy, ka niteny toy izany koa. Rehefa tokony ho tamin'ny ora faha-1/10, dia niainga indray izy ka nahita ny sasany nipetra-potsiny, dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mipetra-potsiny eto mandritra ny andro? Hoy ireo taminy, satria tsy nisy olona nanakaramanay. Dia hoy ralehilahy taminy, mandehana koa ianareo mankany amin'ny tanimboaloboka. Rehefa hariva ny andro, dia hoy ny tompony tanimboaloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany, antsoy ny mpiasa ka aloavy ny karamany, atombohy amin'ireo farany mankany amin'ny voalohany. Ary rehefa tonga ireo nokaramaina tamin'ny ora faha-1/10, dia samy denaria iray avy no azony tsiraray. Fa rehefa tonga ireo voalohany, dia nanantena hahazo mihoatra izy, kanjo samy denaria iray avy ihany no azony. Koa rehefa nahazo izany izy ireo, dia nimononmonina tamin'ny tompo-trano ka niteny hoe, ireo olona farany ireo dia niasa ora iray monja, kanefa nataonao mitovy aminay izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny hafanana. Fa hoy izy tamin'ny iray, ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy rariny aminao aho. Tsy denaria iray va no nifanekenao tamiko? Raisiny ianao ka mandehana, fa ilay farany dia tiako omena tahaka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako atao amin'ny ay va aho? Ratsy va ny masonao satria tsara aho? Dia toy izany, ny farany dia ho voalohany, ary ny voalohany dia ho farany. Ary Jesosy rehefa niakatra ho any Jerosalema, dia nitondra ny mpianatra 12 lahy niataka kely, ka niteny taminy teny an-dalana hoe, indro miakatra ho any Jerosalema isika, ary ny zanak'olona atolotra ho amin'ireo lehiben'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna, dia ho elohiny ho faty, ka atolony amin'ny jentilisa, mba ataony ho fiomehezana sy ho kapohiny, ary ho omboany amin'ny hazo fijaliana, nefa amin'ny andro fahatelo dia hatsangana. Tamin'izany nanatona any Jesosy ny renin'ny zanak'i Zebedio mba amin'ireo zanany lahy, dia niankohaka ka nangataka zavatra taminy. Hoy izy taminy, inona no irianao? Dia hoy ravehivavy taminy, manomeza teny mba hipetrahan'ireto zanako 2 lahy ireto ao amin'ny fanjakanao, koa ny iray dia ho eo amin'ny ankavananao, ary ny iray dia ho eo amin'ny ankavianao. Fa Jesosy namaly azy hoe, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va nisotro amin'ny kapoaka izay efa hisotroako? Hoy ireo taminy, hainay ihany. Hoy izy taminy, hisotro amin'ny kapoako koa ianareo, fa ny hipetraka eo ankavanako sy eo ankaviako dia tsy anjarako ny hanome izany, fa omena ho an'izay nanomanany iraiko azy izany. Ary noho ny nandre izany izy 10 lahy, dia tezitra noho ny nataon'izy mirahalay. Nefa Jesosy niantso azy ireo ankeo aminy ka niteny hoe, fantatrareo fa ny mpitondra eo amin'ny jentilisa dia mampanompo azy mafy, ary ny lehibeny dia manapaka azy fatratra. Fa tsy mba ho toy izany aminareo. Fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo.
ary izay teo voalohany aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona, tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avotra hisolo ny maro. Rehefa niala tao Jeriko izy ireo dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, ary indreo nisy jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana. Ary noho nireny fa Jesosy no mandalo dia niantsoantso mafy izy ireo hoe, mamindra fo aminay ry Tompo, zanak'i Davida o. Ary nandrara azy ireo ny vahoaka mba hangina. Nefa vao maika niantsoantso izy hoe, mamindra fo aminay ry Tompo, zanak'i Davida o. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ireo ka niteny taminy hoe, inona no tianareo ataoko aminareo? Hoy ireo taminy, Tompoko, ny mba ampahiratana ny masonay. Honena azy ireo Jesosy ka nikasika ny masony, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy ireo dia nanaraka any Jesosy. Amen.